anaty dia misy tokoa izay manatrika anareo eto amin'ny anarany état-major mixte opérationnel national. Ny makasikasika anay moa marina be efa samby mahafantatra ianareo. Amin'ny fotoana mamarana azy angamba ho azy tena mila hoe fanamafisana manokana ny amin'ny andraikitra sy ny anarana dia ho ataontsika zany. Fa zay no ela fa anao an'izany fampitana vaovao zany izay teny mirahalahy ary andriamatoa jeneraly misy tena ny andriamatoa jeneraly lehibe ny état-major ny tafika no anao ny tafika zany ny fampitana vaovao zany. Nio alarobia no fotoanan'ny fanomezantsika ilazana ny tety andro izay voalaza ny lalàna fa amoaka ny vokatra ofisialy atsoatsy ny fitsarana avongana lalam-panorenana. Maro ny feo mandeha ankehitriny amin'ny karazana tsindro rehetra atao amin'izany fitsarana tapony eto amin'ny fitsarana avona lalam-panorenana zany amin'ny akolafo-kely rehetra, na eo amin'ny fiarahamonimpirenena, na eo amin'ny mpanao politika, na amin'ny apahany amin'ireo mpitandro amin'ny filaminana izay efa misotro ronono, na misy tokoa aza perinasa no say manao an'izany tsindra zany. Ambara etona fa entitra ny baiko omena nireo tompona andraikitra sy nambaраtonga ato amin'ny fitandrona amin'ny filaminana, na ao anivon'ny polisy-pirenena zany, na ny gendarmerie-pirenena, na eto anivon'ny tafika malagasy mazava ho azy fahazondalana rery ihany avy amin'ny lehibe ny komandy ambonin'ny gendarmerie-pirenena, ny lehibe ny état-major ndreo tafika ary ny tale général ny polisy-pirenena ihany mamea lalana ireo tompona andraikitra rehetra na ny misehatra ao anatin'izany fitandrona filaminana zany zay vao afaka mandray tenenana tahaka ny ataona izao. Mazava ho azy fa mahazo valiteny mafapo avy amin'ny ministra misahanay tsiraray avy. Zay no mikasika an'iny. Mikasika ny filazana ny vokatra ara-pony ofisialy zay ataon'ny fitsarana avona lalam-panorenana atsoatsy dia ambaratsika etony fa fotoana izao ny rasan'ny vahoaka malagasy eny ataoko hoe tsy vaky volo satria zay mananjo ny fidy ka tonga nefa ny adidiny no anapaka ny safidin'izy ireo amin'ny alalana fitsarana ataon'ny fitsarana avona lalam-panorenana ka zahoantsika vokatra any Andrena izay filoham-pirenena hitantana indray ny Madagasikara mandritra ny 5 taona ho avy. Adia votapitra zany ny zotra-pifidianana eto amin'ny Repoblika Madagasikara ary mananteny zay fa hizotra ampilaminana tahaka ny andrasantsika amin'ny vokatra vonjimaiky teo ary eo ampiandrasana ny vokatra ofisialy tsika kehitriny dia mbola misy mananteny zay fa miandry tanteraka ampitoniana sy ampamendrena na ny vahoaka malagasy handray anjara tamin'ny fifidianana zany. Eny fa nareo tsy nandray tsara koa azy safidin'izy ireo zany ary janay mpitandro filaminana avokoa izany safidy zany. Itikitrinay kosa nefa fa tsy ekena eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara mbola endrika fanakorontanana na amin'ny endrininna na amin'ny endrininna na amin'ny vatany zany na akolaka na avy ato anatiny na avy any ivelany entina any ambatsembahana ny fandrosoana Madagasikara amin'ny lalan'ny tantanan'ny mpitondra vaovao zay hiakatra eo. Ambaranay tony zany fa tsy ekenay ny asa fanakorontanana zay mety asesika ireo olona milaza fa tsy maintsy misy ihany izany zavatra izany. Tsy fotoanan'izany tsy ny angamba ny resa malagasy miandro vokatra mahafapo avy amin'ny fitsarana avona lalam-panorenana ary izay lahany eo dia tany tandalany ity olona tsongombolo daoly ny mpilatsaka fidiana filoham-pirenena teo ary maneridika tamin'izany daholo na nanao fampiezan-kevitra na tsy nanao hevitra ny samana ny azy fa ny any malagasy dia filoha ihany ny fantany izay voalaza ambarany fitsarana avona lalam-panorenana izay no akato avy ny ato amin'ny filohan-dafa lehibe faratapon'ny filohan-dava avao indray ary mbola lehibe faratapon'ny filan-kevitry ny fitsarana ary lehibe ny diplomasia malagasy ary lehibe faratapony mari-boninahitra eto amin'ny firenena. Noho izany dia ametraka azy tsy hoe amin'ny fomba ofisialy ihany koa isika
rehefa voaka ny valim-pifiterana aoriana kely ao. Zany dia anatin'ny fanajana ny tetiandro napetraky ny tompon'andraikitra amin'izany, ary fanajana ihany koa ny androm-piratsakana amintsora sy ny vanim-potoana takin'ny firenena dia idirantsika eo amin'ny taona vaovao miaraka amin'ny filoham-pirenena vaovao ary roso amin'ny safam-pandrosoana. Zany nataterinay tompon'andraikitra ato amin'ny filaminana ato amin'ny état-major mixte opérationnel amin'ny lenta firenena manontolo ary ampitanareo baiko ho an'ireo tompon'andraikitra tsiraray avy isanambara tonga any amin'ny toerana misy anareo mba piatra ny lalàna ary tsy afa-tsy ny lalàna ihany no atao amin'izay mitetika anao an'izany asa fanokorontanina zany fa tsy mendrika izany tsy ny firenentsika. Olona républicaine daholo nareo anatin'ny sata républicaine, olona démocrate daholo ampiseho ny tandroasina ampanjakantsika zany eo masony zao tontolo zao, tsy ambaka ny Liberia koa tsika fa zay resy mahay zay resy zay mandresy mahaiza goka zany fandreseny zany mba tsy hanavitoana ny sasany. Zay no afatra avety aminay mpitandro filaminana misaotra an'ilay toko. Ino ny fantaninareo telo? Eny mbola ao anatin'ny fanadihadiana araka ny teninao moa ny toedrarano amin'izao fotoana ary mbola mpanangonana ny agny-baovao rehetra mikasika izany ireo tompon'andraikitra. Mbola tsy olona voaheloko akory izy ireny fa mbola eo an-dalana fanadihadiana fanao ny fitandrona n'iny izy ireo sy ny fitazonana ny tsy amparatelo ny fitsarana mbola napetraka any. Mazava ho azy ny miaramila dia manana ny sata manokana. Ny fitsarana miaramila ny tokony tazona azy loha tokoa hitsara azy. Kanefa olo-pirenena azo an'izy ireo any koa dia mbola misy vesatra aty amin'ny fehezanalana famaisana hitambaranay amin'ny be sy ny maro. Noho izany sasan'andro samy hafa zany, hafa ny aty amin'ny fitsarana miaramila ary hafa ny any amin'ny fitsarana irasantsika vahoaka malagasy. Samy manana tetim-panorana daholo na ny mpanao politika na ny mpitandro filaminana ka zay fandraisandreo azy sy fotoana fiatsiana sy fanaovana matahora zany angamba amin'izao fotoana fitadiavantsika ny fitoniana filaminana ary famendrena zay ihany mendrika mo malagasy anakatroko n'izao fankalazantsika ny oely ny faran'ny taona ary toetsika ny fametrana amin'ny fomba ofisialy zay filoham-pirenena hiakatra eo mbola ho avy koa ny kanina marobe zany mba fety mba rasan'ny malagasy ka oka anatin'ny fitoniana andrasantsika zany fa tsy anatin'ny savorovoro akory sy anatin'ny vavo ary misy manantena fa olon-dehibe daholo izy ireo atsapa ny tokony atao fa tsy anatin'ny fahasiarahana maitso ahatra zao akory mbola ny fikortanana hoe ho an'ny savababoaka efa mizaka zao zay na tsy erany ainy any tsika zao tsisy voelika amin'izany eto anatin'ny fahasiarahana daholo tsika io anjara mpitondra zay hiakatra eo mitady vahaolana maika amahana an'izany olana ara-tsosialy zay lalovantsika zao zany. Mbola minetsika zavetsy tsy teny fanakontana fa fanikevitra fa raha mbola minalizy aveo dia concrètement olona zany minetsika avy ty amin'ny force de l'ordre par rapport amin'izay tsy anaiky fotsiny manko le teny ndika hoe le action concrète zany. Raha ohatra fa mbola manohy ame fanenan-kevitra sa fanakontana tsy dira koa le fanakontana sa fanenan-kevitra fa raha mbola manohy hoe revondron'olona ireo
dia inona concrètement zany ho action ataon'ny avy aty amin'ny tany filaminana anakanana le izy hetsika andalambe ohatra zao anatin'le fanakontanana fanolo-kevitra. Tsara ngamba ny ampatsivana ny andraiky sy ny mpitandro ny filaminana. Ny mpitandro filaminana ny ankapobeny dia naray ny atao hoe toromarika na ny hiraka amin'ny firenena ny ankapobeny anatin'ny fandaminana ny aloha ny fifidianana. Ao anatin'izany koa mandritsy ny fifidianana ary zao ao reny fifidianana zao dia mbola miketraka izany fitandrona ny filaminana izany. Ary ohatra ka mampatsiahy foy ny inona moa ny endrika isehoany izany fanatanterahana ny hiraka izany, ny ray voalohany amin'izy ireo dia ny fitandrona ny filaminana any ambanivohitra na ety andrenivohitra aza ho an'ny olona tsirairay. Anisan'izany mpifidy ny fahafahan'izy ireny mivezivezy miatrika ny fiainany andavanandro. Zany any mahatonga ankehitriny dia misy ireo hetsika izay natao amin'ny faritra samihafa ahafahana fe ireo mety tranga fandikan-dalàna toy ny alatromby, eo koa ny fandikan-dalàna samihafa toy ny resaka tranga vonoly. Zavatra lehibe zany amin'ny lafiny fitandrona ny filaminana ankapobeny amin'ny fifidianana. Ny faro ny fiambelana toy ny arak'Andriamaso ireo toerana sapaty toy ny toerana famatsiana na ny herinaratra zany na ny angovo samihafa na ny toerana fivezivezena ary indrindra ireo lapam-panjakana na ny toerana manana ny asiny amin'ny besimar tombontsoambony ny firenena. Tsy maintsy arovana izy ireny satria zava-dehibe loatra amin'ny fiaina mpanjakana ny fiaina firenena ihany. Ny fahatelo dia ny fitandrona manokana ireo fitaovana na ny olona na ny trano iny fa nanofoka fifidianana azy izay voakasika mivantana amin'ny resaka fifidianana. Tsy maintsy arovana izy ireny satria antoka ahafahantsika zany manana an'izany atao hoe miatrika ny fifidianana amin'ny ankapobeny ao anatin'ny filaminana. Ny fahaefatra izay tsikely resahako aty ampamarana, ny fahaefatra dia ny fijerena manokana na ny fitandrona ny filaminana ankapobeny eny amin'ny lazaina hoe eny amin'ny lieu public zany na lazaina hoe ordre public amin'ny ankapobeny dia tokony avela ary tandrona hatrany ny fahafahany tsirairay mivezivezy ny olom-pirenena rehetra. Zany zavatra izany nefa dia tanterahana ao anatin'ny lalàna satria tsy voatery mitovy ny hevitry ny tsirairay. Ao anatin'ny lalàna eto fa na mpitandro ny filaminana, ny fotoana ny mpitandro filaminana dia mety ary mety natsapan'izany satria mety hiara ny herisetra. Nefa noho ny lalàna satria ny lalàna foana no tsy maintsy hoarahana tandrovana dia voafetra ihany koa ny azo mpitandro filaminana atao. Ary mino fa mitovy amin'izany ny tsirairay na ianareo amin'ny sehatry ny resaka fanaovana ny asa fanaovan-gazety na ireo izay maneho ny heviny dia misy ihany koa ny lalàna izay tandrovana izy ireny zany. Ary raha ohatra ka misy ny fanontaniana hoe inona moa ny mety hotohany raha misy ny zavatra rehetra izay misy dia ny lalàna ihany koa mbola mamaritra. Inona moa zany na ny fihetsika atao amin'ny mpitandro filaminana na ny fihetsika atao amin'izay olona mety voakasika an'izay manana hevitra anao zavatra karakarainy dia ny lalàna ihany. Zay ngamba amin'ny ankapobeny raha ohatra mety navaly an'ilay fanontaniana.